Rehefa miresaka fety sika dia ao ambadika izay dia ny resaka sakafo fanaretsaka ny olona eny an-tsena eny ary mividy izay ilaina rehetra amin'ny fety saingy voafetrany mety manana ihany ireo sakafo sy ny kojakoja samihafa ilaina rehefa fetin'ny Paska toy izay. Tsy adino anefa ho an'ny mpino kristianina fa dia fety kristianina ity fetin'ny Paska ity, tsy adinona noho izany ny fidirana ny tranon'Andriamanitra. Tahaka ireo fety rehetra dia mibosesika ny olona eny an-tsena manomana izany fankalazana ny fetin'ny Paska izany. Mifanitsakitro eny Analakely na eny amin'ireo mpivarotra lamba izany na eny amin'ny toeran-kafa fa indrindra eny amin'ny resaka sakafo sy ny kojakoja ilaina amin'izany. Ny ankamaroan'ny Malagasy dia manamarika ny fety amin'izay resaka sakafo izay ary tsy manao ambanin-javatra raha mbola misy koa ny hoenti-manana. Ho an'izy efa mianaka ireto efa nisy ny fanomanana andraisana ny fetin'ny Paska sy ny fitsangatsanganana amin'ny alatsinainy izao. Mahafinaritra ka tsy maintsy manona satria paka dia mba andro iray fotoana izao fandaharam-potoananareo etsena dia samy manana ny fomba sy itiavany ny fankalazana ny fety ny tsirairay. Ho an'izy mivady ireto dia ao an-trano ihany izy ireo no ankalazany ny Paska. Tena tsotra tokoa ilay izy tsy dia misy vola manokana fa izay mivady irery moa dia atao izay mampiasa anazy tsy miron'ireo. Ohatr'izay ohatrany ahoana ny fandaharam-potoana ao an-trano ihany tsy mivoaka fa dia ao an-trano ihany mivaroka raha pitsy maraina dia latsinainy ao an-trano ihany. Fety kristianina ny fetin'ny Paska andraisana an' Jesosy Kristy nitsangako velona, ny fanomanana ny fo amam-panahy andray izay fahasoavana be izay no tsara indrindra raha nambaran'ireo relijiosy. Fankalazana fetin'ny Paska dia fitsanganan'i Jesoa amina tsangam-belona dia ny rehetra io zany tena fety lehibe indrindra satria nadresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana izy ny solo antsika tamin'ny fahotantsika teo amin'ny ny fanomanana manokana dia fanomanana ny fo amam-panahy andraisana izay fitsanganan'i Kristy velona izay. Androany araka izany no andro farany hiandrasana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty rehefa nisolo ny fahotan'ny zanak'olombelona 2 taona mahery lasa izay. Ny Paska araka izany dia natao andro firavoravona indrindra fa ho an'ny kristianina satria andro mpandresena.